Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny zanabolana tamin'ity an'ity mbola mahazo vana aloha ny tandrivindraona ho an'ny avoatany sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara ary ny any amin'ny tendrony avaratry ny nosy ny mitsitokotoko nefa amin'ny ankapobeny izay orana tandrivindraona izay ny ho an'ny avoatany manokana dia manomboka efa mitranga tsikelikely ihany koa ny zavona vao maraina indrindra ho an'ny faritra misy ala moa zany ho an'ny ilany atsinanan'ny avoatany iny zay ny maripanatsika amin'ny ankapobeny tsy dia misy ny fivana goavana andrasana mahakasika an'izay ny maripana izay fa raha ny any amin'ny ilany andrefan'ny nosy aloha no somary ambony hatrany aloha ny maripana atao anatin'ny 3 andro ho avy ny toetry ny androtsika roa ny rapitsy vao maraina dia mety ahitana zavona ho an'ny ilany atsinanan'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra sy ny ilany atsinanan'ny faritra Moromanea Matsatrambonya ny atitan'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary ny lemaka any atsimo atsinanan'ny nosy ihany koa dia mety ahitana an'izay zavona izay vao maraina ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa mety mbola ahitantsika tandrivindraona vao maraina ny morontsiraky ny faritra Idiana sy manakaiky ny nosy be eo ihany koa ho an'ny faritra Melaky sy ny any amin'ny faritra Menabe izay mandraondraona mety ahitana tandrivindraona ny maraina be ho an'ny rapitso tolakandro mitohy ny orana any amin'ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe ho an'ny ilany andrefan'ny voatany ihany koa dia ahitana an'izay tandrivindraona mitsitokotoko izay torak'izay ny any amin'ny faritry Sofia sy ny faritra Diana ho an'ny ilany atsinanan'ny voatany sy ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary koa ny faritra atsimo atsinanana dia mandraona ny andro aloha zany ny takariva ny ambiny maina tanteraka na ny masoandro no hivatoerana raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay dia mandidina ny 20 degré Celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany fa ny maripana ambany indrindra kosa no somary ahitana fidinana indrindra amin'ireo faritra izay mety ahitana ny andehanjavona vao maraina moa zany no nisany mampidina an'izay maripana ambany indrindra izay ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy kosa indray dia manodidina ny 1.30 hatramin'ny 4.30 degré Celsius ny ambony indrindra ary ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny dia 2.30 hatramin'ny 4.30 degré Celsius fa ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara no mety mahatratra any amin'ny 7.30 degré Celsius ny maripana amin'izay androny rapitso izay hatrany ny talata kosa indray maraina aloha dia mety mbola ahitana zavona amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany fa ny tolakandro dia tombanana isy hatrany ny tandrivindraona mitsitokotoko indrindra ho an'ny faritra Melaky, Menabe sy ny any amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromanea, Matsiatra ambony ary ny faritry Iorombe ho an'ny tendrony avaratry Madagasikara ihany koa dia mety hitrangan'izay tandrivindraona mahalana izay ny ambiny kosa dia maina hatrany aloha ny andro raha ny vinavina ho an'ny maripana vinavina amin'izay andro ny talata izay tsy dia misy fivana firy aloha ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany 20 hatramin'ny 7 degré Celsius fa ny maripana ambany indrindra hitantsika midina hatrany amin'ny 13 degré Celsius ho an'ny faritry Vakinakaratra ny morontsiraky Madagasikara no misy fiakarana kely ihany koa izay maripana izay ho an'ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Menabe any tombanana mahatratra hatrany amin'ny 4.30 degré Celsius ny maripana ho an'ny toetry ny androtsika amin'ny alarobia maranana ny fandaharana mety hisy hatrany ny tandrivindraona mitsitokotoko amin'ny tapakandro hariva ho an'ny faritry Melaky sy ny voatany ary mety ahitana an'izay ihany koa ny any amin'ny tendrony atsimo atsinanan'ny nosy mandraona ny andro ho an'ny faritry Diana Savasy ny any amin'ny tendrony avaratra amin'ny faritry Sofia mety ahitana tandrivindraona mitsitokotoko ihany koa nefa indraindray indrindra any amin'ny alina no any zany ny ambiny kosa dia ny masoandro no mibatoerana indrindra ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ny tendrony atsimo Madagasikara ary koa ny morontsiraka andrefana iray manontolo iny zany ny maripana vavinavina amin'izay andro ny alarobia izay dia manodidina ny 13 hatramin'ny 20 degré Celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany ary manodidina ny 18 hatramin'ny 7 degré Celsius kosa ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany hatrany ny morontsiraky Madagasikara mety tafiakatra hatramin'ny 13 degré Celsius ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana ary tombanana hatrany amin'ny 20 degré Celsius kosa ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny morontsiraky ny faritra Menabe dia izay indray ny météo tamin'ity an'io ary rapitso fotoana manaraka veloma Ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro 4 izay mitondra ny lohahevitra hoe lohalaharana amin'hetsika mahakasika ny toetr'andro. Eo ambany fehiny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ary ny fanohana ny firenena mikambana sy ny fiara-miasa teknikal manina. Meteo Madagasikara manolotra ho anao hetsika lehibe ahitana fampirantiana, famelabelaran-kevitra, fanentana ny isan-karazany, fifaninana isan-karazany toy ny sary, radio crochet izay azahoana loka maro. Izany dia ho tanterahana ny 1 mars 2024 amin'ny parviny lapan'ny tanàna Antananarivo. Tsy misy vidim-pidirana, tongava maro.